Araka ny hitantsika tamin'ny sary dia fanambarana izay nataon'ny zokiolona indrindra amin'ireo masovo miasa simonina eto Madagasikara amin'ny fahavonon'izy ireo hanampy an'i Madagasikara amin'izao fotoana izao moa iny narahantsika teo iny. Izay kosa ny mahakasika an'iny fa hiditra amin'ny mbola vaovao mahakasika izay hatrany. Araka ny nambara teo dia anisan'ny tonga teny amin'ny lampam-panjakana Iavoloha ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Manana ny ambarany kosa ny mpiara-miasa aminy sy ny mpiaradia aminy manoloana ny fahatongavany teny Iavoloha sy ny kabary ny filoha am-pirenena. Anisan'ny nanamarika ny fotoana teny amin'ny lampam-panjakana Iavoloha androany ny fahatongavan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana mivady. Marc Ravalomanana izay nialokaloka politika tany Afrika Atsimo nanomboka ny volana Martsa 2024. 5 taona sy 7 volana teoriana afaka nanatrika lanonana teny amin'ny lampam-panjakana Iavoloha ny tenany. Manana ny ambarany kosa ny mpiaradia aminy manoloana ny fahatongavany teny Iavoloha sy ny kabaran'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Araka ny tenenay ombenombeno hoe rehefa izay rehefa mazava tsara ny zavatra atao dia mandesa amin'ny apatsorana dia afaka mifanampy ary zay fa ny teny nanohina izay zavatra antso natao dia heverinay fa raha ohatra ka mitazona ny teny nomena daholo ny rehetra dia azo atao foana mifanohitra zany amin'ny zavatra rehetra izay mbola tsy namisy-potana mizamiza mihitsy raha ohatra ka mbola nandeha apatsorana ny olona izay nantsona. Ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay tsy mbola afaka nanao fanambarana tamin'ny mpanao gazety hatramin'ny androany.